eo amin'izay pejy ny fanabeazana izay hatrany dia efa fantatritsika fa amin'ny talata fa 14 ny volana aogositra izao no hiatrika ny fanadinana ara-panjakana voalohany ireo mpianatra anala ny fanadinana CPE amin'ity taona ity. Nisy araka izany ny fitaovam-pivavahana fangataham-pitahina ho an'ireo ankizy anala fanadinana no tanterahan'ny Direction nationale des écoles privées de Madagascar na ny DNEPM tetsy faravoatra no nanatanterahana izany omaly. Fotoan-dehibe ho an'ny Direction nationale des écoles privées de Madagascar ny omaly 10 aogositra izay nisiany fitaovam-pivavahana ho fangataham-pitahina ho an'ireo ankizy anala fanadinana CPE, BPC ary BAC. Misy ihany koa ny famoahana-piofana avy amin'ny andiany Niantso nivoaka tao amin'ny cadra izay toeram-piofanana sahan'ny DNEPM. Niavaka ny fotoana satria dia tao anatin'ny fanompoam-pivavahana dia nisy ny famelabelaran-kevitra natao. Ny lohahevitra amin'izany moa dia hoe tamberina ndraikitra eo amin'ny asa fanabeazana dia tsy toriteny moa izany no atao androany fa famelabelaran-kevitra. Izany rehetra izany ny fotoana androany dia ny alohavan'ny andro anankiroa dia ny fahavalo sy ny fahasivy volana aogositra izany dia nisy atrik'asa ny arahan'ny mpikambana rehetra manerana Madagasikara tany amin'ny Fofikry Ilafy. Ny arahana tamin'ny ministeran'ny fampianaran teknika sy ny fampiofana arak'asa dia tany moa ny sekretera general nampiofana nampahalala mikasika ny ilay fandarana asa vaovao amin'ny fampianarana moa izany dia ny PSE zany. Ny andro faharoa dia nisy ny fiofanana an'ireo tale manerana nosy ao amin'ny DNEPM amin'ny mahazava-dehibe sy ny mahamanakasina ny asa fanabeazana. Izany rehetra izany dia natao anamarika ny famaranana ny taom-pianarana 17 sy 2022.